Ndray mandeha. Dia efa nanomboka tamin'ny herintaona zany ary farana amin'ny herinan'io any a Toulouse. Eto sika dia mbola manohy an'izany fankalazana izany ary indrindra indrindra manome voninahitra an'Andriamanitra sy maneho fifaliana satria ny fotoam-pankalazana ny tsingerin-taona
zay antsona amin'ny teny mahazatra kehitriny hoe jobily na dia ny 50 azy nantsona hoe jobily dia fotoam-piravoravona fotoam-pifaliana fanehoana fakasitrahana an'Andriamanitra satria izao fahatratrarana ny 500 taona ny sekoly ny tenin'Andriamanitra zao fitahiana ary fitahiana mahatretrika ka dia ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika zao dia ny antoko-pihira nanomboka ny fotoanantsika amin'ny hira zay efa nomanity.
manatsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo faefatra amby roapolo no etsika manambara sy mankalaza ny fahalebiazana sy ny fiandriana ny tompontsika. Any Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny tendrombohitry Jehova, ary iza no toetra amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny amin'ny lainga na mihinina amitaka. Andray fitahiana avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Zany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrato ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Hira fahavalo. Misaotra sy midera ary mankalaza anao zay ry Tompo Andriamanitray, mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mpanjaka anay be fitiavana ary mpitantana sy mpanazava anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Andriamanitry ny fahatanterahana ianao, ka amin'ity aladiny Trinité masina ity, izay anehoanao fa Andriamanitra miafiny ianao, saingy monina sy miasa mahery amin'ny fiangonana sy eo amin'ny vahoakanao, dia avelanao zahay. Ankalaza ny 500 taona, ny tantananao ny sampana STA,
teto amin'ny fiangonana FPMA Toulouse. Tompo, mpanjaka lehibe ianao, ary tompony tompo amboniny Andriamanitra rehetra. Sitrakao ny anatonana ianao sy fikiranay aminao, ka dia mangataka aminao zay, ampiraiso amin'ny zanakao zay, ary ataovy mendrika izao fivoriana masina izao, ka hanananay firaisana feno amin'ilay Andriamanitra velona, ka hatonganay koa ho velona. Tompo, veloma ty anatinay mandrakariva ny fitiavana anao sy ny fankamamina ny teninao, andraisanay ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fiainana be dia be izay ilainay zanakao hitombonay amin'ny fahalalana tsarany Jesosy Kristy, ka andraisanay ny fahatanterana avy eny ambony. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo monina ty aminay, ary anaranay sy iainanay ny teniny, raiso ny vavakay ary akasitrao izao fotoana ionanay aminao zao. Misaotra raha io. Amen. Petraka isika. Fatratra hanana firaisana amin'ny Kristy ary tafahoana marina aminy tokoa, manatanteraka izao fanompona masina izao, dia tsy tanteraka zany raha mbola misy fakofako-pahotana, raha mbola misy loto any anatintsika any, ary dia izany no iantson'ny tompo antsika anatinazy. Iaiky ny fahalementsika sy ny fahotantsika, azotsika mandray kosa ny fanadiovana, ka atonga ny Jesosy Kristy hanjaka feno eo amin'ny fiangonana sy eo amintsika tsirairay. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay fa sitraka ao indray ny anatonanay anao mba azahoanay mandray anao feno ho velona ty anatinay, ka iainanay ny fahazavana, ary indrindra andraisanay fiainana be dia be. Tompo, fantatrao tsara ny toe-ponay, fantatrao ny fahalemenay, fantatrao fa na dia maniriny anao ny tsara azy zay, dia tsy ny tsara sitrakay ny vitanay, fa ny ratsy izay tsy akasitranay, satria mbola misy loto eo amin'ny fiainanay, teo amin'ny fisainanay, teo amin'ny tenina lokon'ny vavanay, teo amin'ny fietsika nasehonay, teo amin'ny asa nataonay. Dia matetika izay tsy manao zany ary tsy maneho ny fahatsaram-ponao amin'ny alalan'ny reny, fa mandoto ny anaranao ary tsy mahay manandratra ny voninahitrao. Misaotra anao nefa zay, fa tsy tonga hitadiny marina ianao fa ny mpanota ibebaka. Ndreto ary zay miaiky aminao ny fahalemenay, ndreto ary zay miaiky aminao ny tsy fahatanteranay, ary mangataka ny famindram-po sy ny herin'ny mpanahy avy any ambony hanavao ny fananay aty anatinay, hanaovanay ny sitraponao, ary hatanteranay ny fikasana rehetra napetraka ao amin'ny tsirairay avy. Miaraka ny fiangonana. Irainay be famindram-po, mitalao aminao zay, mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avao zay ny fanahinay mba ho vonika. Amen.
hoy ny voasoratra amin'ny oabolana toko 7:20 zay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famindram-po. Andriamanitra mahatoky ny Andriamanitsika ary Andriamanitra tsy mandaingana mamitaka zay manatona ozy tsy mba ho laviko mihitsy. Koa ankehitriny ary raha meky ny fahotantsika isika matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahadisotsika sy manadiontsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ko raiso amin'ny mpifaliana ny teny fampanantenana zay anambarany aminao fifanavelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Miobiry lanitra ary mifaliry tany ka velomin'ny oby ry tendrombohitra fa Jehovah efa nampionona ny olony ary mamindra fo amin'ny olony mahantra. Koa ambara fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Amen. Hira fa 7:4-5 7:4-5. No renesitsika teo ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra tsika maimaim-poana. Zao koa sika dia sainy mandre amin'ny fanetretena sy fofeny fitiavana ny sitrapony zay tiany iainan'ny olombovontsy. Ry olombelona, efa naseho anao zay tsara sy zalain'ny tompo aminao, dia izao ihany ny anao ny marina, ny ho tia famindram-po ary anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Dia voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Noho ny fahasoavany, izao sika dia afaka andre ny teniny, andray ny teniny, ary iaina feno ny teniny.
mialoha ny akaran'ny tompon'andraikitra izay taritsika atsika mivavaka sy mifamaky-teny dia ataotsika ny hira izay efa voatondro fanampiny fahaenina ny andininy voalohany, fanampiny fahaenina andininy voalohany. Ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tonga ny fotoana izay andrenesanay ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina izahay Tompo, mba hirotsaka aty anatinay tsirairay avy, mba azahoanay mandray ny teninao, ary mba hitondra voka-tsoa ao amin'ny fiainanay izany, ary izay koa hamobe ho anao. Izay rehetra tsy afa-tsy aminao Tompo dia hampangino, aoka ny feonao irery ihany no renesinay. Dia amin'ny anaranao mahery Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika Tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Nehemia toko faharoa andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-valo ambin'ny folo. Nehemia toko faharoa andininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-valo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tany Jerosalema aho ka nitoetra tany Antelona. Ary nifoha tamin'ny alina aho dia izao sy ny olombitsy nombay. Nefa tsy nisy olona nilazako izay natsindrin'Andriamanitra ny foko atao an'i Jerosalema. Ary tsy nisy biby nentiko afa-tsy ilay nitaingenako ihany. Dia nandeha alina aho ka nivoaka tamin'ny vavahady nankany amin'ny Loasa, tandrify ny loharanon'ny dragona sy tamin'ny vavahadin-jezika ka nizany mandan'i Jerosalema izay efa rava sy ny vavahadin'izay efa levon'ny afo. Dia nankany amin'ny vavahadin-doharano sy ny faharian'ny mpanjaka koa aho. Nefa tsy nisy lalana azon'ilay biby nitaingenina nanale akory. Dia nakatra teo amin'ny Loasa andrika aho tamin'ny alina ka nizany manda. Dia nitodika ka niditra tamin'ny vavahady mankany amin'ny Loasa dia niverina. Nefa ireo mpanapaka tsy nahalala izay nalehako na izay nataoko. Fa hatramin'izay dia tsy mbola nolazaiko tamin'ny jiosy izany, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny manakaja, na tamin'ny mpanapaka, na tamin'ny vahoaka sisa izay nanao ny asa. Ary hoy izao taminy, ianareo mahita ny fahoritsika, fa ravo Jerosalema, ary nidoran'ny afo ny vavahadina. Koa andeha isika hanangana ny mandan'i Jerosalema mba tsy ho latsa intsony isika. Dia nambarako azy ny tanan'Andriamanitra izay nahasoa ahy, ary ny tenin'ny mpanjaka koa izay nolazainy tamiko. Ary hoy izy, eny, aokary isika, hitsangana ka handrafitra azy, koa dia nampahery ny tanany hanao izany soa izany izy. Mbola hotohizantsika amin'ny famakiana ny teny ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Hebreo toko faharoa, Hebreo toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Hebreo toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany rahalahy masina, mpiombona amin'ny fiantsoana avy any an-danitra. Heverina ny apôstôly sy ny mpisorona be izay ankehitrika dia Jesosy, izay mahatokony nanendry azy tahaka Mosesy koa tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra. Fa izy dia natao miendrika an'amboninahitra no Mosesy, araka ny anana ny mpanao trano voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy,
fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra, ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tran'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ho lazainy. Fa Kristy kosa dia zanaka mpanapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firaviravona momba ny fanantenana. Amen. Iaraitsangantsika tompoko amaky ny filazantsara. Filazantsara ao amin'ny Matthieu toko fahafito ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Matthieu toko fahafito ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany nazovo ny mandre izany teniko izany ka mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy dia oharina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ary latsaka ny ranorana ka nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjera izy ka loza ny fianjerany. Amen. Fiahana ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny 70 dia isan'ny famatorana. Zany 70 taona zany dia milaza fa efa matotra izany ilay nahatratra zany taona zany. Ny mahazatra antsika eo amin'ny fianarana ny sekoly alahady na ny sekoly ny tenin'Andriamanitra dia ny mpianatra zany manomboka any amin'ny ankizy ka hatramin'ny olon-dehibe dia ampianarina sy vokisana ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa mandray izany kosa izy dia natsoina koa mba hitory. Ka amin'ity fotoana manokana ity dia ireo mpianatra ao amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra no hitory teny amintsika ka tsy hira akory na fampisehoana no ataony, fa fitoriana amintsika ny vaovao mahafaly amin'ny Jesosy Kristy ary fampitana amintsika ny afatr'Andriamanitra tahaka ny toriteny rehetra. Melo izany ary eo am-piomanan'ireo mpianatra hiakatra ety hanatanteraka izany toriteny ankiry izany ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany. Hira fa 700 ny andininy voalohany.
règne la misère, la guerre, les maladies, on peut parfois perdre espoir et courage. Parfois, il semble plus facile d'abandonner quand le combat s'avère difficile. Parfois, la peur peut nous rattraper en pensant à notre futur et à nos prochains. Dans toutes ces circonstances, la seule chose que nous désirons, c'est la paix. Si nous voulons vivre en paix, allons chercher cette paix. Shalom.
Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la barque qui nous conduit vers la paix et vers le salut. Il est la barque qui nous mène vers le ciel auprès du Père. Silakan lakan. Aujourd'hui, à travers le chant « Je marche derrière mon guide », nous sommes invités à marcher en paix pour suivre Jésus en toute confiance, car il a un projet pour nous. Mais étroite est la porte,
resserrer le chemin qui mène à la vie, mais il est parfait pour nous. Nous sommes le corps du Christ dont Jésus est la tête. Chaque membre est important et a son rôle à jouer. En tant qu'Église, nous sommes menés à marcher ensemble pour le chercher et pour accomplir ses œuvres, tout en partageant la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Dans Bayara Kamnei.
L'Évangile selon Matthieu au chapitre 7 nous dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un fou sur le sable et si tu veux construire. »
Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalte et je célèbre ton nom, car tu as réalisé des projets merveilleux, conçus depuis longtemps, constants et immuables. Louons Dieu pour son nom et pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers le chant Mideras Mankalazane Narano.
Après avoir reçu sa parole, il est temps pour nous d'agir et d'aller construire son temple pour accueillir son troupeau. Deanangan. Ary hira fanevany sekoly alahady ny fonona nanokana izy io dia mangataka antsika hira hiaraka aminay ao amin'ny andininy faharoa sy fahatelo izay efa alefa eo amin'ny écran. Misaotra tompoko.
Ho fampirisiantsika ireo mpikambana ao amin'ny STA mba ahazoany mijoro vavolombelona sy mitory hatrany dia andeha isika hitehaka. Dia andeha ara-mitsangana isika hanambarany finoantsika araka ny tenin'ireo vavolombelona nanatry maso ary mampita amintsika izay noraisiny tamin'ny tompo. Dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe araka ny teny nataon'ny Andrea hoe ary araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe petraka isika. Zao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonana isika mangataka ny tompony anjara iroso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio. Sampana vehivavy kristianina iraisana, sampana lehilahy kristianina iraisana. Mifarana ny 17 Jona 2024 ny firantananarana amin'ny fiaonam-be SVKI SLKI izay tontosaina amin'ny 2020 sy 13 Oktobra any La Grande Motte Montpellier, miompana amin'ny teny amin'ny Genesisy 2, ny toeran'ny olombelona eo amin'ny fikajiana ny zavaboary. Ko afaka manantona ny filoha SLK Dominique zany sy SVK lalao isika raha tia azo andinindininy momba izany. Vaovao tafo rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho. Korintianina 2:5-12 ny andininy 10. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho fa totosa soamatsara anio 5 Jona 2024 ny fanamasinana ny fandraisako ny fanasan'ny tompo. Mankasitraka amin'ny fiangonana iray manontolo. Manolotra rakim-pisaorana 50 € ho an'ny fiangonana FPMA ny tenako. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Rasolo ary malala Honorine dia natsoiny iray ody any aminy ny alatsinainy 9 Jona 2024 tany Antsirabe Madagasikara rehefa nivahiny 20 taona tetỳ an-tany. Hoy ny reta-po aminy Rafalimanana Julien sy Ratiaray sy ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo. Efa niady ny ady tsara aho na nitanteraka amin'ny fihazakazahana aho, nitahiran'ny finoana aho, ary izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay omen'ny tompo, mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Timote 2:7 ny andininy 7 sy 9. Sampana fifoazana. Misy ny fotoam-pifoazana iarahana amin'ny fiangonana, koa faly ny sampana fifoazana ny manasa antsika rehetra hanatrika amin'ny fotoam-bavaka ny zoma 17 Jona manomboka amin'ny 7:00 any amin'ny Vieux Temple, ary izany dia arahana asa sy fampaherezana. Misy ihany koa ny asa sy fampaherezana ny alahady 17 Jona. Manentana antsika ho tonga maro ary mirary soantsika rehetra. Sampana tanora kristianina. Bonjour à toutes et à tous. La STK vous informe que le samedi 18 juin, le samedi 18 juin prochain aura lieu une journée STK. Cette journée sera l'occasion de se retrouver
se détendre et s'amuser afin de marquer la fin de l'année scolaire. Elle aura lieu au parc d'Audi Sud, Blagnac, à partir de 11h. Lors de cette journée, pique-nique agapé, jeux sportifs et activités ludiques seront au rendez-vous. Alors, si vous souhaitez vous joindre à nous, que vous soyez STK ou non, jeunes ou moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus. Soyez bénis. Sampanatily, ny sampanatily dia faly indrindra manasa ny fiangonana manontolo hiaraka ankalaza ny fetim-pirenena 2020 sy 2020 mitondra ny lohahevitra hoe izany no hamantarany olona rehetra fa mpianatra nareo raha mifankaty John 3:17 ny andininy fa 5:30. Ny fanamariana izany dia efa voalaza amin'ny antsipiriny ao anatin'ny flyer izay miseho etsy amin'ny écran. Koa ho fandaminana dia miangavy ireo lina amin'ny croisière en bateau sur la Garonne mba hanao fahamandriany toerana diany izao amin'ireo numéro anaty flyer na koa manatona birao na mpiandraikitra tily. Fitoam-bavaka fiangonana sy trano fiangonana. Ny fitoam-bavaka ho an'ny trano fiangonana volana jiona sy ny fitoam-bavaka ho an'ny fiangonana fanao isan-taona dia atambatra amin'ny zoma 4 jona amin'ny fitora sasany ariva any amin'ny Vieux Temple. Ny lohahevitra dia araka ny Genesis 2:20 ny andininy fa 4:20 fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va manantena fiangonantsika rehetra amin'izany fotoana lehibe izany. Trano fiangonana. Levons-nous et bâtissons. Néhémie chapitre 2 verset 18b. Le concours de logo se clôturera le dimanche 19 juin. Il est ouvert à tout membre responsable inscrit à la paroisse FPMA Toulouse et les membres de leur famille, quel que soit son âge, à l'exception des membres du jury. Le règlement est distribué en fin de culte aux potentiels candidats ou sur demande auprès de Soreo ou Taïna Andonienne. Asa fitandremana. Misy ny permanence ny talata manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 tolakandro en journée continue zany. Tsy misy kosa ny permanence ny alakamisy noho ny tsy mahita toerana ny mpitandrina. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata fa 14 jona amin'ny fitora sasany any amin'ny Vieux Temple. Ny fanadiovana ny trano fiangonana dia iarahantsika rehetra rehefa mirava ny fotoanan'io. Diary-piangonana. Ny alahady 7 jona dia amin'ny folora sasany eto any amin'ny Vieux Temple dia famaranana ny jobily fa 40 taona ny STA sy fankalazana ny fetin'ny ray. Ny alahady 9 jona dia amin'ny folora sasany maraina miaraka amin'ny fiangonana FKMT ho hitondranam-bavaka ny tanindrazana sy fankalazana ny fetim-pirenena any amin'ny église Notre-Dame de Lourdes, allée 1, allée Frédéric Mistral, Jardin des Plantes. Teny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Anitsika dia manambahiny izay tonga miaraka mankalaza izao fa 40 taona izao amintsika. Ka ho antsika rehetra izay avy any amin'ny toeran-kafa zany, avy any amin'ny fiangonana hafa, na koa avy any amin'ny tany hafa aza, tonga eto dia angatana mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny Tompo ary tsofindrano amin'ny anarany. Dia fifaliana ho anay ny miarahaba anareo. Tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse na dia aty amin'ny 20 kilometatra aza. Fa ny FPMA Toulouse ihany any voreto. Ary misaotra indrindrandrindra satria nanaiky anareo iombona aminay amin'izao fankalazana sy izao fotoam-pivavahana izao. Ny feonareo niombona tamin'ny feonay, ny fonareo ny ray tamin'ny fonay, ary ny fananareo ny ara-ny sandratra dia nampahery anay tokoa. Ary natonga izao fotoana izao azo lazaina hoe vivante kokoa ary mbola azo antenaina fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola mangy anay foana ianareo fa zay mavangivango ny tikavana. Ka dia mirarisoa anareo zay ka Andriamanitra tompon'ny fahasoavana atanteraka soa ny antony natongavanareo eto ary indrindra ametraka ny fifaliany ao aminareo vokatra izao fiarahantsika izao. Dia izy eny omba anareo mandrakariva ampahery anareo amin'ny adidy sy andraikitra maro samihafa na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiangonana, indrindra eo amin'ny firenena amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao. Ary dia izy tompo ane ameno zay tsy voateniko amin'izany teny zany kanefa fantany fa tokony ho anareo, tokony ho an'ny fiangonana. Dia mampiamangy koa amin'ny fiangonana zay
ny evinareo avy ary de tsarova fa naovina ianareo ny mandalo de misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy. Misaotra indrindra tompoko. Mahazo mipetraka ianareo. Tonga amin'ny fotoana mifanatritsika izao ry havana. Ataontsika ny hira fa 900 raha ho tatazana ny rakitra. Ary araka ny fanaontsika dia misy an'ilay kitapo kely izay azo ontsika mandony rakitra amin'ny alalan'ny carte bleue, amin'ny moa zany sans contact, ka dia misy déconne iray ijoro eto dia milahatra sika izay te handoa amin'ny alalan'ny carte bleue fa manindry fotsiny mametraka ny carte dia manindry izay lela vola tianareo mena dia vita avy hatrany. Ka dia ataontsika ny hira tsaroa fa izay manome fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Mamma fazavoa kazamba malaina fa tsy fantatrao re zay ovanona namene areva namene maraina mamma
sy roanjato andininy voalohany fanolorana ny rakitra. Izao dia tonga amin'ny fotoana manokana fankalazana izao jobily fa 7 taona ny STA izao isika mangataka ny filohan'ny sampana mba hiakatra ity ary hanazavantsika ny fizotra ny fandraisana fitenenana. Dia afaly miaraba antsika amin'ny anaran'ny Tompo ary miaraba an'ireo vahiny rehetra tonga anatrika anay eto. Dia ny ireo olona mandray fitenenana zany dia atsoko hiakatra ety. Dia ny voalohany ny prof be izay i Jean-Claude Andrejatovo no misolo tena azy. Jean-Christian azafady. Azafady Doda. Avy eo ny filohan'ny Fatsanina Madame Nadia Delmotte. Dia avy eo ny bureau an'ny sekoly alahady nasionaly izay tonga eto amintsika daholo izy zareo dia miangaly Rajoel Solo, Malalatina Andrenjanahary sy Rabe Manatsoa ony. Filohan'ny sekoly alahady Fatsanina any Malala Ramamonjisoa. Ny Arlaza Andriamaefasoa ary ny filohan'ny Tafo Ratsopela Slofa. Misaotra tompoko. Faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny prof be izay tarihan'ny pastera Selta Rasonondrabe filohan'ny FPMA. Miarabanao pastera Élisée Andremiandra. Miaraba koa ny bureau national ny STA. Miaraba ny solitenan'ny Tafo Lyon, Tafo Bordeaux ary ny Tafo Marseille izay manatrika an'izao fotoana lehibe izao. Miaraba ny filoha faritany Atsimatsinanana Nadia Delmotte zatorinako. Miaraba koa ny filohan'ny Tafo Toulouse Solofo Rajobel ary miaraba ny filohan'ny sampana STA Misa Rakotomalala. Misaotra ny tompo lehibe isika tamin'ny fahasoavana lehibe no raisin'ny sampana STA tamin'ny fahatratrarany ny 70 taonany. Mahafinaritra riavana ny mahita ireo ankizy marobe manatrika an'izao fety lehibe izao ary hitohy hatrany ny fitaizana ireo zanatsika izay eo ambanin'ny fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Araka ny teny fanevan'ny STA nentina hidiranan'Andriamanitra teo, aoka isika hitsangana sy hanangana ka andao ary isika riavana hiaraka hitsangana sy hanangana. Farany dia mbola manentana hatrany amintsika ny amin'ny anohanana ampitiavana ny vina izay napetraky ny sinôda tamin'ny FPMA dia ny fisorohana amin'ny pastera Matianina. Dia oka ny amin'ny farany tompo, oka ny toroteny ankira nataon'ny ankizy teo, dia oka ny mba ho fiadanan'ny tompo ny toetra amintsika ampitiavana voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Misaotra tompo. Amin'ny fofeno fifaliana hatrany no entinay Braon faritany Atsimo Andrefana izay solohanay tena miaraka amin'ny Ramatoa Antra Ratovondraona
izay efa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse rahateo, miarahaba anareo mpianakavy ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miarahaba ny tafo Toulouse, ny mpitandrina, ny filohan'ny tafo, ny birao, ny komity, ny tompon'andraikitra tsirairay avy. Miarahaba indrindra ihany koa ny sampana sekoly ny ten'Andriamanitra sy ny sampana sekoly alahady natateraka izao somatsara izao fankalazana ny faha-efapolo taona nijoroanareo vavolombelony tompontsika izao. Merci beaucoup pour vos témoignages. Nous sommes très heureux et honorés d'avoir pu assister à cette prédication chantée avec beaucoup de couleurs, de joie et d'amour. Que Dieu soit toujours avec vous. Dia ny fanahy masina koa ny ampitoetra betsaka amintsika tsirairay avy ny teny Kristy amin'ny fahendrena rehetra ka hitombo mandrakariva amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy anie isika ka dia hitsangana sy hanangana hatrany araka ny teny faneva izay efa nofidiny nareo tompopety rahateo amin'izao taom-pahakalazana izao. Mba ho tanteraka amintsika mianakavy anie izany indrindra ho antsika koa eto amin'ny faritany Atsimo andrefana, indrindra amin'ny fanatanterahana ireo asa aniran'ny tompo antsika ka dia tsy salasala intsony isika fa dia hitsangana avokoa ary hiroso tokoa amin'ny lalina hatrany. Isaorana moa ny tompo fa tanteraka somatsara omaly ny fiofanan'ny tompon'andraikitra izay manamafy izany ary nanaovana ny assise V3e izay tarihiny mpitandrina Élisée Andriamiandra rahateo ary tsapa fa resy lahatra daholo ny rehetra iara-misalahy anao araka izay azony atao mba hananantsika mpitandrina matianina. Dia ho antsika eto amin'ny faritany Atsimo andrefana moa dia efa miroso amin'izany rahateo isika izay isaoranay mandrakariva ny tsirairay isika vahoakan'Andriamanitra Tsakanavaka amin'ny fitrotroanareo ambavaka voalohany indrindra amin'ny firaisanareo tanteraka saina vatana fanahy aminay amin'ny torohevitra ihany koa ary amin'ny fanohananareo arabola izany asa masina izany. Ny tanjona moa dia nanantsika faritany Atsimo andrefana sy ny tavy Clermont-Ferrand mpitandrina matianina dia mazava ho azy ananan'ny FPMA mpitandrina matianina ihany koa. Dia tianay moa ny mampatsiaro famaranana fa ny FPMA dia efa manofana ary nanofana mpitoriteny katekista mpiandry ho mpiara-miasa amin'ny mpitandrina satria fatantsika fa manahirana izao mbola amin'ny fitadiavana mpitandrina matianina dia entanina izany isika ihany koa laika hiroso amin'ny fanampiana ny mpitandrina amin'ny alalan'ny fanarahana ny formation permanente. Ny antsika eto amin'ny faritany Atsimo andrefana moa dia efa maro ihany isika ny ao fa mbola entanina izay mbola misalasala, mbola fotoana izao, mbola tsy tara, tongava maro manatevin-daharana isaky ny sabotsy fa 4 volana ny fampianarana ny manaraka moa dia atao amin'ny 15 jona zany atao en présentiel any Bordeaux. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany dia n'Andriamanitra rery ny voninahitra ny fiadanana tompo kosa teo amintsika. Ry havana amin'ny fofeny fifaliana no andresaka fitenenana. Mangataka ireo mpiara-miasa amiko androso eto fa tsy izaho rery fa délégationnareo manontolo izay manotrona anareo eto. Misy ao anisin'izany ao anatin'izany bureau national izany amin'ny fofeny fifaliana ry havana no iarabana manokana ny sekoly ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny tafo Toulouse. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary azy irery anio sy ampitso ary mandrakizay. Efapolo taona no nijoroanareo vavolombelon'ny tompo ary engany izany mba ho fitaratra ho tsilovin'ny sampana sekoly alahady maneraka ny FPMA. Mamelahy ianareo ry havana hivady dela kely amin'ny teny frantsay amin'ireto ankizitsika reto. Chers enfants, le nombre 40 a une signification dans la Bible. Comme il a un petit peu dit le pasteur tout au début, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où Isaac et Ésaü s'est mariés. C'est l'âge où c'est 40 ans où le peuple d'Israël est resté dans le désert. C'est l'âge, c'est le temps de conversion, comme on peut voir dans Jonas, l'histoire de Jonas et les Ninivé. 40 jours aussi, comme le 40 jours de Carême,
40 jours qui séparent la Pâque, la fête de la Pâque et l'Ascension. Tout ça pour vous dire que le chiffre 40 a une signification devant Dieu. C'est pour se rapprocher un peu plus de lui. Donc nous aimerions que ces jours, ces festivités restent à jamais dans votre cœur, chacun d'entre nous, petits et grands, qu'en se mémorant que nous nous rapprochons de Dieu. Que chaque moment de notre vie, petits ou grands, pour fêter ces 40 ans, Dieu veut nous parler n'importe quelle manière, par le chant que vous avez fait les enfants, par sa parole principalement. Nous souhaitons un très joyeux anniversaire pour l'âge de maturité. Beaucoup de patience parce que c'est un temps d'épreuve aussi, les 40 ans. Chacun connaît tous la crise de la quarantaine, j'espère pas pour vous. Mais en tout cas, nous espérons et nous portons en prière toute cette section, toute la section de l'école de dimanche de la FPMA et tout ce qui projette de fêter, donc ces 40 ans et aux prochaines 40 prochaines années. Selon le verset de Jacques, chapitre 1, versets 17 et 18, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Tout ce qui nous arrive est bon. Tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du ciel et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors, nous sommes certains d'une façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Donc, tenez bon, gardez la force et surtout gardez Dieu dans votre cœur. À Dieu seul soit la gloire. Mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ankafaliana sy ankaravona lalandava ry havana no era-banay sampana iraisana sekoly Alahady, sekoly ny ten'Andriamanitra eto anivon'ny faritany Atsimo andrefana. Mijoro eto ny tenako misy olo zany sampana iraisana izany, nefa ao ihany koa misy ny anitra rahalantomanana agnatany izy tsangana izay membre ao amin'ny biraon'ny sekoly Alahady iraisana eto anivon'ny faritany. Miarahaba ny sampana sekoly ny ten'Andriamanitra nahatratra ny efapolo taonany. Taona azina, taona mamy, taona feno fampietreretana, taona feno fifaliana, taona feno fiadanana, taona feno fitsapana, nefa ihany koa taona feno fitombona izany efapolo taona lasa izany. Koa ny fanirinay ary ny teny Raim-bava izay atolotry ny faritany Atsimo andrefana ao amin'ny sampana iraisana dia izao ihany: maleova mahalasana. Ny tompo momba anareo amin'izay asa rehetra izay tokony mbola ataonareo eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fiarahamonina. Ny afatra fohy atolotra dia ao amin'ny Jaona 9:12 manao hoe rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra. Ho tanteraka amin'ny sampana sekoly ny ten'Andriamanitra ny izany teny izany satria ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mba fanahosa fa fanahy mahery hatrany hatrany. Pour la STA, joyeux anniversaire, comme on l'a dit tout à l'heure, et félicitations surtout, car ça a été une joie très immense de partager tous ces bons moments avec vous, et entre autres aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur vous, va en paix, dans la joie, dans l'amour, qui vous aide à marcher tout le temps dans ses voies, en apprenant sa parole. Amen. Ry havana malala, ity no andro nataon'i Jehova hifaly
sy ho ravoravo amin'izao isika. Mivoreto masoeba isika mianakavy amin'ity andro alahady ity, mankalaza ny faha-efapolo taona nijoron'ny sampana STA, nijoron'ny teto amin'ny fiangonantsika FPMA Toulouse. Ny taona 2027, efapolo taona lasa izay, raha vao nisy ankizy 5 amanenina fotsiny tato amin'ny fiangonana, dia nitairin'i Jehovah ny fanahy ny mpitondra fiangonana sy ny fanahy ny sisa rehetra tamin'ny mpiangona. Notairin'i Jehovah koa ny fanahy ny zatovovavy anankiray, izay fantatsika amin'ny anarana hoe Liliane Rabarimanana, ary dia avy izy ka nanolo tena amakilay tamin'ny fampianarana ten'Andriamanitra ho an'ireo ankizy vitsivitsy tao amin'ny sampana. Rehefa vita ny famakiana lay nataony, dia ny fanesisesy ny fanendren'Andriamanitra mpanompo isana ny fitaizana sy ny fanabeazana ratsoratra masina ireo solofo dimbin'ny ala izay nanampy ny tompo isa-taona tao amin'ny sekoly alahady. Nandritra ny 70 taona dia mpampianatra efa ho zato no nantsoin'Andriamanitra hifandimby mpianatra tao amin'ny sahan'ny sekoly alahady. Amin'izao fotoana izao dia mpampianatra 70 no ao, misahana ny fampianarana ny dingana sivy izay misy ankizy 70, tanora 9 ary olon-dehibe 30. Riavana malala avy tamin'i Jehovah izany ka mahagaga eo masontsika. Mahafaly fony manatrika ny fankalazana ny naharetan'ny sekoly alahady nandritra ny 70 taona tamin'ny fanolokolona ny ondrin'Andriamanitra teto amin'ny fiangonana. Ny 70 taona ny siny dia maneho avy hatrany ny fahombiazan'ny vina napetraka tamin'ny famoronana azy. Fa ny sekoly alahady no varavarana izay nidirany fampianarana ten'Andriamanitra maharitra teto amin'ny fiangonantsika. Ny fandalina soratra masina ho an'ny daholobe moa dia tamin'ny taona 9 vao nanomboka, nefa dia natsofoka ho anisan'ny dingana ao amin'ny sekoly alahady ihany izy tamin'ny taona 7 taona izay niofony ny sekoly alahady ho sekoly ny tenin'Andriamanitra misokatra amin'ny vahoakan'ny FPMA Toulouse manontolo. Ny faharetan'ny sampana STA nandritra ny 70 taona koa dia maneho ny finiavany hitana sy hanatanteraka ny anton'ny fiantsoana azy manoloana amin'ny fivoavana ateraky ny rivotra samihafa izay mivoivoy eto amin'izao tontolo izao. Anisany nanampy ahatanana izany ny ezaka ataon'ny fiangonana ananana mpampianatra tsara ofana. Ny mahasoana any ny anome fanifanana azy ireo fonombolana riririry aza ny kitapom-bolan'ny tafo dia tsy mba nampandeferina mihitsy ny fanomanana ny mpampianatra natao tamin'ny tsirairay izany. Natao ho an'ny vondron'ny mpampianatra ary tamin'ny fotoana sasany aza dia nosokafana tamin'ny fiangonana manontolo. Fa ny faharetan'ny sampana STA nandritra ny 70 taona koa dia mampiseho fa ilaina ary manana ny toerany lehibe eo anivon'ny fiangonana ny STA fa mitondra fahasoavana ho an'ny FPMA Toulouse ny fananana azy satria mamolavola olona ho zanak'Andriamanitra izy. Ny tsara marihana nefa dia tsy mba nofin'ny fiangonantsika ho antsika samy rery izany fahasoavana izany fa nozarainy tamin'ireo tafo hafa indrindra ny ao anatin'ny faritany. Vetivety foana dia tafatsangana ny sekoly alahady tany Montpellier sy Bordeaux sy ny sisa ny tafo hafa izany. Taty aoriana dia hitantsika fa tafajoro ny sampana sekoly alahady iraisana izay nametrahana ankehitriny ny andraikitra ny fanofanana maharitra ho an'ny mpampianatra. Fa amin'izao fotoan-dehibe eo amin'ny tantaran'ny STA zao dia te hitodika manokana aminareo mpampianatra amperinasa izahay. Sambatra ianareo fa nahay nanoina ny fiantsoan'ny tompo anareo
ho mpampianatra. Ny asa fanompoan'ny mpampianatra ao fiangonana mantsy dia anisan'ireo asa fanompoana fototra 5 izay mahafiangonana ny fiangonana, miaraka amin'ny asa fanompoan'ny apôstôly izay natokan'Andriamanitra aminany, izay maso anehoan'Andriamanitra ny vina sy ny lalana sitraky ny tompo alehan'ny fiangonana, sy ny asa fanompoan'ny evanjelista izay nataon'Andriamanitra ho tongotra mandeha hitory-teny sy mahafaly sy fiadanana, ary ny asa fanompoan'ny mpitandrina sy ny mpiandry izay nalahatra ny tompo ho sofina mahay miaino izay ilain'ny ondrin'Andriamanitra andrasany. Ianareo mpampianatra kosa dia nahazo fahasoavana manokana mba ho vava afaka mandray sy mitsakotsako ary mambadibadika ny teny rehetra izay aleoko ny vavan'Andriamanitra ka mahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary avony sy alalin'ny fitiavan'i Kristy. Ianareo ny lehilahy efa mahay koa izay nitendren'ny tompo izarany soratra masina izay voalazan'ny baiboly hoe mahasoa fampianarana mba hatanteraka amin'ny mpianatra napetrany aminareo ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara ny asan'Andriamanitra dia ny finoanan'i Kristy ilay nirahiny hamonjy azy, ary koa mba ahavoasoratra ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana. Fantatry ny tompo ny asanareo, fantatry ny tompo ny fotoana atokanareo iomanana amin'ny fampianarana isan-kalahady. Fantatry ny tompo ny fihaverinareo mpianatra ireo tsirairay avy. Fantatry ny tompo ny vavaka sandratrareo azy, ny fifalianareo mahita ny fahombiazany miaraka amin'ny tompo ary ny fampanairizanareo azy ao anatin'ny ady izay hatrehany. Koa amin'izany, ry mpampianatra malala dia miorena tsara aza miova ary mba efa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Manaraka izany dia mamela ianareo resaka manokana ny amin'ny mpampianatra namantsika iray atao amin'ny STA izay noho ny fahasoavan'ny tompo dia niavaka indrindra atao anatin'ny asa fanompoana. Ao anatin'ny tantaran'ny STA eto Toulouse koa izany. Tsy iza izany fa Ramatoa Anny Malala Ramamonjisoa. Mangataka anao mangamba mba hoetoeto. Sa mety an'izao. Anny Malala, Renabavy Malala ao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny zavatra rehetra samy manana ny fotoany avy, ary koa na inona marina, na inona manakaja, mahitsy, madio, mateoty, tsara laza, raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera dia hevero zany. Hevero koa fa fotoana mety izao anoritana ny asa fanompoan'ny mpampianatra izay nitanteranao tato amin'ny STA any Toulouse, ary anoritana indrindra koa ny toetra voalaza rehetra teo izay nentinao nanatanteraka izany asa fanompoana izany. Toetra tiako ampiana koa hoe zotom-po, faherezana, faharetana, fanetretena. Ny taona 2019 no nanomboanao nampianatra tao amin'ny STA, ary mbola ao foana ianao hatramin'izao. Raha ataony kajy dia 20 taona izany ianao no nampianatra tao amin'ny STA, nandritra izay 70 taona nisiny izay. Tena betsaka izany. Tsy vitan'izany ihany fa nandritra izay 30 taona izay dia 20 taona latsaka kely no nahafoloanao izay nisehoan'ny fahaiza-mitarika nomen'ny tompo anao. Noho ny fandrinao hanomana ny relève dia napetraka ho an'ny hafa ny toeran'ny filoha nanomboka tamin'ny taona 1972 fa ianao dia eo ihany. Tsara ihany koa manamarika fa ankoatran'ny fampianarana STA dia maro ny asa fanompoana tato amin'ny fiangonana nampetsoroan'ny tompo anao, natany amin'ny fitondram-piangonana zany, natany amin'ny sampana hafa, natany amin'ny fitarihana komisiona sy vondronasa sy ny sisa
ny tenako manokana dia faly niara-nasa taminao any Malala fa afaka nanovo zavatra maro niaraka taminao. Any Malala, fisaorana sy fankasitrahana no atolotra rehetra anao. Ny asan'ny tanterahanao dia afaka hitopoten'ny fantatra fa modely fianarana ho an'izay rehetra te handroso bebe kokoa, te handroso bebe kokoa hatrany amin'ny fanarahana ny tompo. Andriamanitra izay topoinao nandritra izay fotoana maro zay anie, mbola tanteraka izay rehetra tokony ho anao araka ny harena amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mbola afaka mitehaka ihany sika ho voninahitr'Andriamanitra. Azafady ohatran'ny lavalava ihany tenika fa mbola mangataka famelana ihany ako sady farany ity fa tiako ihany koa ny resaka kely ny amin'ny ramatoa misy Rakoto Malala. Zay fantatsika rehetra fa filohan'ny STA Perinasa nanomboka tamin'ny taona 2012 izy no natsoiny ny tompo ary napetraka ny tompo tao anatin'izany sampana izany. Ary marina ny tenin'ny tompo hoe tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy hamoa ary haretan'ny vokatrareo. Vetivety foana tamin'ny taona 2012 dia napetraka ny tompo ho filohan'ny STA ny fiangonana FPMA Toulouse i Misa. Zany hoe enitaona izay. Misa fahasoavana nomen'Andriamanitra ny STA ny nanendreny anao ho filoha. Fahasoavana nomen'Andriamanitra ahiko manokana ny nahafahako nampianatra STA teo ambany fitarianao izay nahatsapako ny fahaizana mitarika nomen'ny tompo anao. Porofon'izany ny firoborobon'ny STA amin'izao fotoana izao. Fifalianao ako ny mahatsapa, tena fifalianao aho, ny fitombonao sy ny fandrosoanao hatrany amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy, ilay lohan'ny fiangonana nametraka anao ho filoha. Koa izao ny teny fikasana avy amin'ny tompo tiana hapetraka aminao, ry Misa, tsy efa nandidy ianao va koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Mbola afaka mitehaka tsika to. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Minambary aza misy loka, miala tsiny indrindra mba tsy abekibona, misy loka ka tsisy latsaka. Mba tsy abekibona dia mamela anareo ampitondra ny hafatra avy amin'ny pasteur Emilienne Rasero Armanana izay mpitandrina piahy ny sampana sekolahady iraisana. Naniry mafy izy ny hiaraka aminareo na ny androany amin'ny heriny anio nefa noho ny tsy fahasalamana dia tsy afaka nanatrika izany izy kanefa dia mitondra bavaka anareo ary mahatsiaro ny sampana sekoly ny ten'Andriamanitra eto amin'ny Tafy Toulouse. Ara-paina manokana ho iaho teo ny STA ny Tafy Iray Manontolo ary isaorana an'Andriamanitra nanome mpitandrina, nanome fiangonana, nanome toerana mavesatra an'izany sampana sekolalahady izany, mitondra mbavaka indrindrindrindra ho an'ny ankizy, ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra. Ary ingany izany mba hitohy hatrany satria izany ny heriny izany sampana izany fitondrantsika tsirairay avy ambavaka dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ny lohahevitra nyraisintsika anio dia hoe aoka isika hitsangana sy hanangana. Izany no ny lohahevitra ny fidin'ny sekoly alahady. Feno 70 taona ny sekoly alahady ary nandritra izay 70 taona izay dia nianatra, nitsangana sy nanangana tokoa ny sekoly alahady. Azo tsapay tanana ary hita maso ny fitombony noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny. Ny biriky napetraka ireo zoky teo aloha dia fototra tokoa na tonga izao andro anio izao. Ny tompo ny samy mpianatra, ny samy mpampianatra ary ny velatra ny sampana satria ny fampianarana
dia nakasika sy ny misokatra ho an'ny mpiangona rehetra manomboka ny efa taona miakatra ny avaosina vaozina hatrany ny fomba fampianarana ny sesy ny fiofanana nomena ny mpampianatra na ny teto an-toerana na teo anivon'ny fatsanina na teo anivon'ny nasionaly ny fiara-miasa mpitandrina ny komity sy ny sampana rehetra dia anisan'ny tohana nampitsangana ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra ireo ranom-bavaky nasandratry ny tsirairay dia manapofiny eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ka nankasitrahany ary tsy nandiny ny vavahadin'ny fitahiny sy ny fahasoavany. Aoka isika hitsangana sy anangana izany tokoa ny fanamby entin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra hamakivaky ny taona manaraka eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra. Manaraka izany dia faly izahay mahita anareo tonga ety Amasub. Lavitra ny toerana nefa tonga anareo nanotrona anay teto. Misaotra ny birao foibe izahay, ny fatsanina, ny birao nasionaly ary ny mpitandrina sy ny komity. Mamela anareo hisaotra manokana ny Sylvie mangataka antsika hitehaka azy. Misaotra Sylvie fa noho ny fandavan-tenanao, ny fahazotoanao nampianatra ny Tsimora ny fotoana ny anarantsika n'izy ireny fa dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana hamaly amin'ny fitianao. Les enfants, je me tourne spécialement vers vous. Je vous remercie parce que sans vous, la STA n'existerait pas. Sans votre présence tous les dimanches, sans votre assiduité, votre dévouement, on ne sera pas là. Donc, gloire à Dieu et merci les enfants. Vous pouvez vous applaudir et joyeux anniversaire. Eto koa dia misaotra manokana ny ray aman-dreny rehetra. Efa ho telo volana izay tsika natsoina foana ianareo, namaly ny antso, manatitra ny mpianatra, tena fiara-miasa ny antsika, toko-telona asa nahandro, ka dia afaka mitehaka koa tsika ho anareo fa nareo nahatonga izany. Dia eto dia misaotra ny komity, ny fiangonana Ray Manontolo, ny diakony fraisan'ny sampana, ny filohan'ny sampana rehetra ary ny sampana tsy ankanavaka. Ary ao anatin'izany dia nangataka izahay fa manan-talenta moa isika eto amin'ny fiangonana FPA Toulouse. Dia hitanareo teo fa nisy ny hira nohiraina teo, hira faneva, izay mifandraisika amin'ny loha hevitra niraintsika teo hoe aoka isika hitsangana anangana. Ka eto izahay sekoly Alahady dia faly misaotra ary mankasitraka indrindra ny Tojo Randrianavy afaka makativy ianao azafady. Izy no namorona ny hira sy ny feon-kira. Afaka mbola tiafanareo izy. Izy dia ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra, ny FPA Toulouse dia manolotra anao ny ity fahatsiarovana ity no namoronanao izany hira faneva izany izay ho iraintsika mandritra n'ity taona ity. Farany nefa tsy kely indrindra dia ho anareo izay mpampianatra rehetra izay nandalo teto amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra ka tonga eto dia afaka mitsangana avy azafady na ny teo aloha na ny efa tsy amperinasa intsony.
izay mpampianatra rehetra ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Raha tsisy anareo tsy tonga tamin'izao fotoana toerana izao ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny fikelezanareo aina ny tory an'i Kristy sy ampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy amin'ny fahavitriana no mahany STA anio sy teo aloha ary rahampitso. Mamy tokoa ny asa navelanareo sy mbola ho ataonareo. Ary ao anatin'izany dia tokony nomenay mari-pahatsiarovana nareo androany, no mari-pakasitrahana no nampianaranareo ny tenin'Andriamanitra nandritra an'izay 70 taona izay. Fa saingy tsy imprimer ilay izy fa diso ilay imprimeur dia meko anareo amin'ny manaraka. Fa fantatro hitako daholo nareo izy antsangana teo fa mangataka ny ray aman-dreny sy tsika rehetra kosa hitehaka ho azy ireo. Dia izay ary fa dia misaotra antsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ry havana malala, efa betsaka ny voalaza ka tsy ho averiko intsony. Fa amin'ny anaran'ny fiangonana kosa dia miraba ny sampana STA isika androany natratra izao efa 70 taona izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa anio dia ny FPMA manontolo no manotrona izao fotoana izao satria eo ny solitenan'ny Baofoibe, eo ny solitenan'ny Faritany Atsimandrefana, eo ny solitena hafa avy amin'ny toeran-kafa ary eo tsika rehetra. Ka dia dera sy laza natoditsika ho an'ny tompo noho izany satria manambara fa miombony isika manatanteraka asa misiona izay filamatry ny FPMA rahateo. Manarak'izany, nandritra ny toriteny akira teo dia nisy zavatra telo nanitikitika ary tiako tsindriana ho antsika rehetra, indrindra ho an'ny FPMA Toulouse. Les enfants, vous avez chanté 3 chants qui étaient marquants. Et ces 3 chants, je pense que c'est le Saint-Esprit qui a fait que ce soit chanté aujourd'hui, puisque ça coïncide avec le projet édifice, un petit projet Chanfengunanaiti, izay efa natombotsika efa fotoana elaela izay ary androany dia manambara ny ankizy. Ce sont les enfants qui ont dit quelle est la clé pour ce projet. Je le rappelle, dans un chant vous avez dit si tout le monde pouvait s'aimer, si chacun voulait se donner la main, alors on pourrait vivre enfin en paix. En paix. Ça va t'aider, Zanriavan. Farou, si tu veux construire une maison, ne bâtis pas sur le sable, mais construis-le sur le rocher. Arzen ya fatineti tamtsi androan. Izalei rocher tenenet de Jésus Christi. Ramrusam chan fengunan sich de Jésus Christi ntaktsich. Ar is no tokony lohany mitarika antsika ao anatin'izany. Ary farany nira ny firon'ny namatsika dia miteny hoe ndeha anangana ho ary trano fiangonana Andriamanitra mitahy sy manambina. Koa Andriamanitra manakare-pahasoavana anay hitahy ity fiangonana ity, hitany tsaray avy, ampahiriny tsaray avy, raha sendra misy kivy, raha sendra misy mandalo fitsapana, tsareo fa Jésus Christi ihany no manangana, ary izy no manangana io trano io. Les enfants, peut-être dans 40 ans, même dans 30 ans, il n'y en aura parmi vous qui seront responsables de l'Église, qui seront pasteurs peut-être, c'est ce qu'on a souhaité hier, mais on le croit, et vous allez vivre, on espère que cette Église que nous espérons tant, Dieu sait déjà quand est-ce qu'il va nous la donner, mais on doit faire confiance en sa parole. Mila matokony tombotsika ry havana, tsy fantatsika ireo vino io trano fiangonana io no azontsika, fa matokotsika fa ny tombo dia efa manomana zavatra ho antsika, fa ny anjarantsika dia ny manakina ny zavatra rehetra eo amin'ny ka voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ary ny fiadanany ho antsika rehetra. Amen. Ny anjarako dia mitrotro ambavaka ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra sy izao fankalazana izao. Saingy tsy misy madinina tetenina akory izay voalaza tamin'ny tantara, fa tsara ihany kosa ny mamaritra ity fanomezam-pahasoavana lehibe
nomena ny FPMA Toulouse eo amin'ny sehatra ny sekolelady. Fatatsika fa niova OSTA ny anarany. Ny antony dia satria 5 taona lasa zay a dia natsangana teto ary isika ny voalohany teto amin'ny FPMA nanangana ny klasin'ny olon-dehibe. Ary zava-dehibe zany satria amin'izao fotoana izao dia misy tafo hafa zay manara-diantsika ary manangana ny klasin'ny olon-dehibe ao anatin'ny fampianarana sekolelahady. Ka fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra zany a tsy azo kosehana zany ary indrindra sady anomezam-boninahitra azy namporisihana antsika hatrany hatrany indrindra isika zay manaraka ny dingana fahasivy ny dingana fahasivy zay misy ny miteny frantsay natao ho an'ny tanora ary ny teny malagasy ho an'ny olon-dehibe. Fatatsika fa misy olona 5-20 taona ao anatin'ny dingana fahasivy zany. Hitatsika ao anatin'izany ny mahazava-dehibe ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary mbola amporisihana antsika indrindra ny olon-dehibe anatevin-darana satria eo amin'ny 7-20 ny isatsika manatrika tsy tapaka n'izany dingana fahasivy ny teny malagasy zany ary raiky amin'ny 70 no nanatrika izany nandritra ity taona ity. Zava-dehibe zany satria misy ireo mandalo, misy ireo tsy salama ary misy koa ireo zay tsy afaka manaraka tsony noho ny antony maro samihafa. Dia hivavaka isika. Tompo misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra anao zay. Mendrika zany ianao, lay ao amin'ny maha ianao, lay avo indrindra, lay tsy takatry ny saina ary lay mitoetra ao amin'ny fahalehibiazana sy mitondra ny olonao ho amin'ny fitombona mandrakariva manatratra ny fahalehibiazanao Kristy. Misaotra anao zay no nitantananao ity tafo ity ary nanangananao ny sampana sekolelahady teo anivony. Misaotra anao zay no nampivelaranao zany ary mbola azahoany manohy ny asa satria asa fototra eo amin'ny fijoroan'ny fiangonana, eo amin'ny fandrafetana sy fanolokolona ny vahoaka afaka hijoro vavolombelon'ny teninao amin'ny toetra, amin'ny asa ary ao amin'ny fitiavana. Dia rainay ianao no ny asanao nandritra zay 70 taona izay ary misaotra manome anay zao fotoam-pankalazana izao, meo anay mandrakariva ny fanahy ny fankasitrahana, ny fanahy ny fifaliana sy ny firavoravona ao aminao ary ny fanahy ny fandehanana mizotra tsy misy mahasakana satria momba anay ilay mahery, momba anay ilay tsy mba matorina rendrehana ary tsy mety reraka, momba anay ilay tompony zavatra rehetra sady mpanefa ny zavatra rehetra. Misaotra anao zay ny amin'ny ahafahana indray mametraka ny 70 taona ho avy ho an'ny sampana STA. Tompo, Andriamanitry ny fahatanterahana ianao, menao zao taom-pahamatorana izao ny sampana ny angatahanay, hitantana azy ianao, hitompo fahendrena ary ampivelatra hatrany ny ambaindain'ny fiangonana sy ny asa fitoriana ny filazantsara eo anivon'izany fiangonana zany. Dia misaotra ny amin'reto namana zay manotrina anay reto, amporotsay aminy koa ny fahasoavanao ary aoka izay anjara ny ray sy ny teto anio dia ampitombo azy ireo kosa any amin'ny toerana zay misy azy, any amin'ny tafo zay misy azy, any amin'ny faritany zay misy azy, ao amin'ny andraikitra nasionaly zay misy azy, ampitombo azy, ampitombo ihany koa ny asan'ny FPMA ka ho vavolombelon'ny fanatrehanao, vavolombelon'ny fiasanao mavitrika ary vavolombelon'ny fanitaranao sy fanabiazanao ny fiangonana satria velona ianao, velona ny fiangonanao. Maro ny tena angatahana fa fantatrao sady zay tokony ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny ity sampana ity, tokony ho an'ny fiangonana manontolo ary tokony ho an'ny tsirairay avy zay manatrika eto ka manana etaeta ompo. Ankinina feno amin'ny ratsoan'i Jesosy zany dia nidera ny laza ny voninahitra, ny aja, ny fendrianana, ny fanapahana ho anao hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho anao zany Tompo, isandratany voninahitra ao ary itombonay kosa amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen.
Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour nous avoir donné cette journée. Merci Seigneur parce que tu nous permets de célébrer ce 40e anniversaire de la STA. Nous prions Seigneur afin que tu nous aides en tant qu'adultes, parents, moniteurs, à toujours guider ces enfants vers toi. Que ta volonté soit faite dans notre ministère et dans l'éducation que l'on donne à ces enfants-là. Et nous prions afin que tu les aides aussi à toujours plus s'approcher de toi et à te donner tout ce qu'ils ont. Nous remettons entre tes mains également tous ceux qui sont en recherche de stage, d'alternance ou de travail actuellement. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que tu puisses donner du courage et de la force, de la motivation à ceux qui sont dans cette recherche-là. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en mauvaise santé, ceux qui sont mal en ce moment, que tu leur offres la guérison que toi seul peux donner, que tu leur apportes du réconfort, de la sérénité et de la paix dans ces épreuves-là. Nous remettons entre tes mains chaque projet de notre Église, chaque projet de chaque Sampan, mais aussi le projet Chan Fyongon, Seigneur, afin que tu nous accompagnes et que tu agisses au travers de nous, que toute chose soit faite pour ta gloire et ta gloire seule, et que nous ne puissions pas nous éloigner de ce que tu attends de nous, Seigneur. Nous remettons entre tes mains chaque personne ici et chaque personne qui n'a pas pu venir également, que tu puisses nous aider à avancer dans la foi, nous aider à nous rapprocher de toi, que jamais nous puissions baisser les bras malgré toutes les épreuves et les difficultés qui peuvent s'imposer. Seigneur, nous remettons également toutes choses que nous n'avons pas su te dire entre tes mains au travers de la prière parfaite que tu nous as apprise. Amen. Mamarana ny fotoana isika misaotra an'Andriamanitra, nanatrika antsika teto ary misaotra anareo nanana faharetana. Manontany ihany alohan'ny amaranana sao dia misy dinidinika tokony ampitaina amin'ny olona aorianan'izao fotoana izao hoe manahoana ny fandarana sa efa mazava. Mangataka ny misy hiakatra aty zany anazava fohifohy raha ohatra ka ilaina. Raha tsy ilaina moa dia faranantsika amin'ny fotoana. Faranantsika zany ny fotoana fa raha ohatra misy tsy azontsika dia aza misalasala manatona ny tompona andraikitra. Ataontsika mpitsanganana ny firana fanampy ny 17 ny andinin'ny voalohany mialohan'ny 4 sy ny tsodrano ary ny andinin'ny faharoa kosa aorianan'ny 4 sy ny tsodrano. Aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalàna ity fa saintsainao Andriamanalina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra ary amin'izany dia alavorary ny lalanao ianao sady ambinina. Dia hitay anareo ny tompoka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompoka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanomenareo fiadanana.
amen. Ndininy faharoa. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manotombotombo. Vetivety fotsiny izay efa nandovola ka efa manana tike dia afaka tonga dia mandroso any ary amin'ny kafetaria. Raha te hiara-hipetrakinareo dia miara-miditra fa tsy mifidy hoe za hiandro toerana, manjary tsy ombintsika raha vao manao an'izay. Izay mbola tsy nandoha kosa misy fandoavam-bola eto ampovoany eto dia sady mandoha vola no mandray tike. Dia misaotra betsaka tompoko amin'ny fanarahana ny organisation.